eto dia miaraba anareo manokana satria nisezaka betsaka nataontsika ampandrosoana ny district ampandrosoana ny firenena ary nanamarika an'izany no safidin'ny vahoaka name maro anisa ny député tao anatin'ny vondrona irmar izay nahazo solom-bavam-bahoaka misa 420 ary misaotra an'ireo tsy miankina ihany koa izay tao anatin'izany vondrona izany ihany fa noho ny tsy fahazahoana mandat dia tsy maintsy nilatsaka tamin'ny anarany manokana dia ankehitriny ireo tsy miankina dia misy 9 ihany koa izay mandrafitra araka ny taratasiko azoko androany avy any amin'ny anteny meram-pirenena dia izany hoe 100 ny solom-bavam-bahoaka mandrafitra ny irmara ankehitriny. Amin'ny matany demokratika atsika dia manaja ary ny solom-bavam-bahoaka rehetra dia solom-bavam-bahoaka ny Madagasikara. Tsy misy distrikta hoavahana fa ny foto-drafitrasa dia hoentina sy atao amin'ny distrikta manerana ny Madagasikara avokoa. Na zany azy nefa dia nanamarika sy ny safidy ny vahoaka ary ny mpanohatra raha ny antoko ny fanoherana raha ny tambatra dia razato zany ny solom-bavam-bahoaka manohana ny programa an'asa ny fitondram-panjakana, manohana ny ezaka zay tokony mbola ho tanterahana, dia 220 ny solom-bavam-bahoaka any amin'ny fanoherana ary anankiray ny any amin'ny fitambarany fanoherana anankiray. Noho izany dia hiasa tsara tsika anamafy an'izay etahitam-bahoaka sy ilain'ny vahoaka zay eo amin'ny fampandrosoana any Madagasikara. Betsaka ny asa efa vitatsika tamin'ny distrikta maro, tsy misy afaka tsy teny hoe mivoatra Madagasikara ankehitriny. Betsaka amin'ny fivoarana hoentitsika na zany azy nefa dia za dia miaiky ary manaiky fa mbola miaina ao anatin'ny fahantrana, mbola betsaka amin'ny fianakaviana mahantra, mbola betsaka ireo mpamboly sy tatsaha mbola tsy ampy fitaovana, mbola kely loatra ireo rendement à l'hectare zay eto amintsika. Noho izany mbola betsaka ny lalana simba, mbola betsaka ny lalana tokony ho arenina, mbola betsaka amin'ny famorona asa tokony ho apetraka. Fa za kosa dia miteny anareo fa anao ny ezaka rehetra miaraka aminareo solom-bavam-bahoaka ampandrosoana an'ity Madagasikara ity ary ampandrosoana ny distrikta izay misy anareo tsirairay avy. Eto dia mampatsiahy anareo solom-bavam-bahoaka mba tena hitondra marina ny etaetan'ireo vahoaka ianareo. Toy ny zavatra rehetra moa dia misy ny lesona tsoahana ihany koa tamin'ireny fividianana ireny, ary hita tamin'iny fividianana iny fa tena masy mandidy ny vahoaka ka ireo zay nanao fanapara-pahefana, ireo zay manao tsindry azo lena, ireo zay tsy mametraka ny vahoaka ho lahara-pamehana teo amin'ny distrikta misy anazy tsirairay avy reny dia nisy 4 mavesatra napetraky ny vahoaka tamin'izy tsirairay avy reny. Noho izany ianareo zao no voasafidim-bahoaka, enoy ny feom-bahoaka, enoy ny etahitam-bahoaka, valio ary asoavy ny vahoaka, fa ny vahoaka ihany no mahatonga atsika eto, ny vahoaka no mahatonga atsika hanao mission, ary ny vahoaka no mahatonga atsika ametraka tantara sy ampandroso any Madagasikara. Lesona lehibe ireny matonareo voafidy dia mino sy matoka fa misy fitiavan-tanindrazana ao aminareo, misy ny finiavana ao aminareo ampandroso sy andray anjara amin'ny fampandrosoana an'ity Madagasikara malalatsika ity. Izany tokoa mantsynareo dia solom-bavam-bahoaka tsy natao fotsiny eto Madagasikara no hoe androso lalàna sy fidy lalàna, fa namena fahalalahana ny solom-bavam-bahoaka mba ametrahantsika an'izay fampandrosoana zay, mba afaka ihany koa mitondra asa hoentina mamaly ny etahitan'ny vahoaka. Ny zavatra tsapa, ny zavatra hita nefany rehefa nidina ny tety an'ireo distrikta maro dia maro amin'ireo solom-bavam-bahoaka no manatanteraka
ny asa zay misy teti-bola natao amin'ny hoe siady misy no nanao an'izany fa maro dia maro ireo izay tsy mampifototra izany amin'ny vahoaka, tsy mamerina an'izany any amin'ny vahoaka, ary tsy nanao asa. Misy olo-mavam-bahoaka tsy nanao asa mihitsy tamin'ny siady, ary tsy lany izy ireo satria nakany tsy lany satria fantatry ny vahoaka nanjavona ny siady. Ka ito dia miteny aminareo hoe ataovy mivoaka ny siady fa aza atao manjavona izay siady zay.